Vao malaza atao ambo malaza nafatesana olona 1.30 any amin'ny faritra Manginy fotsiny tao am-positra nafatesana olona 20 ary tany amin'ny faritry Toamasina sy tany Diego zany ireo rehetra ireo zany eo amin'ny 50 ny isan'ny maty zany ao Madagasikara. Tsy fantatra marina hoe inona ny tena antony nafatesan'ireo olona reo hatramin'izao dia mbola ao amin'ny hoe fanampoizinana ara-tsakafo ve sa ny intoxication alimentaire. Tonga soa ato amin'ny fantarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Mampalahelo dia mampalahelo ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia misy foana zany ny trangan-javatra izay tsy fahitan'ny malagasy, tsy fahita teo amin'ny fiarahamonina hatramin'izay zany no miseho amin'ny endrika maro samihafa zany amin'izao ka mampikorotana dia mampikorotana ny sain'ny vahoaka malagasy izay efa trovan'ny fahatrana sy ny aretina ary ny vidim-piainana tsy mitsahatra ny midakana. Inona zany no mety ao ambadiky ireny zavatra rehetra ireny. Enitsika zany ao anatin'io tantara io dia misy zany ny tableau maro dia maro izay hoe mampiseho zany ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankolafiny rehetra izany. Ny zavatra izay heno izany amin'izao fotoana izao dia ny manam-pahaizana milaza ny versiony, ny mpitsara milaza ny versiony, ny mpitondra fanjakana, ny minisitra, ny vahoaka izay mangorohoro ao anatin'ny tsy fahalalana ny hoe inona marina ny zava-misy ahafahany mitandrina. Heno ombieny zany ny hoe botulisme dia misy zany moa zany ny manazava ny atao hoe botulisme samby nakanaka document daholo moa zany momba an'io zavatra io dia misy zany ny miteny momba ny fanampoizinana. Ny botulisme moa zany dia raha ohatra ataontsika tsotsotra zany ny fanazavana azy zany dia ny hoe resaka toxine zany izy io miainga alefan'ny bakteria atao hoe Clostridium botulinum izay rehefa tonga ao anatin'ny tenan'ny olombelona zany izy io dia midevelope an'io toxine izay mety mamono zany amin'ny fotoana fohy raha ohatra ka tsy misy zany ny fitsaboana. Matetika moa zany dia amin'ireny hoe boîte de conserve reny no mety ahitana an'ilay izy zany raha ohatra ka efa lany daty ohatra ilay boîte de conserve na hoe efa nivoaina dia rehefa avy eo indray zany dia napetraka indray ohatra hoe tsy tonga dia nohanina teo no eo zany zany daholo zany mety ho fitrankany mety ihany koa zany hita eny amin'ireny hoe anana sy ny legioma izay hoe tsy voasasa tsara izany mety ho hita eran'io ny bakteria amin'ny hoe Clostridium botulinum io zany fa izy fotsiny zany hoe miandry an'ilay toerana ahafahany zany tsy développé mandefa an'ilay toxine izay mety mamono izany. Ka ny fisehoany zany dia hoe reraka le olona zany dia misy somary majavozavo zany ny maso ary ohatrany hoe mivoara double izany dia misy ny maina ny vava izany dia vahotra tsy afaka tena miteny le olona, tsy afaka mitelina sakafo ary malemy zany satria misy ihany koa zany ny ataky ataony any amin'ny rein izany
dia misy ny diarrhée, mety madoa zany le olona, mety mivalana, zany daholo zany dia mety ao anatin'ny fambara zany ny hoe misy niditra tao aminy zany ny bactérie ny Clostridium botulinum. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa zany ny symptôme aty ivelany tsy afaka andeha ilazanao zato isan-jato izany fa dia izay no aretina zany nahazo an'ilay olona lay hoe botulinisme zany tsy maintsy zany confirmena amin'ny alalan'ny analyse du sang zany io zavatra io vao zay vao afaka ilaza zany ny dokotera fa tena intoxiqué amin'io Clostridium botulinum io zany ny olona iray. Ny problema nefa zany dia hoe tsy ampy zany ny fitaovana tao amin'ny hôpitaly HGRA ary tsy manana ihany koa zany ny fitaovana izay entina zany itilina zany an'io bactérie io zany ny hôpitaly ao Madagasikara sy ny laboratoire. Zay zany no vaovao re zany mandeha anjapany zany ny olona ny mpitsabo ny amin'izay hoe resaka hoe tsy fisian'ny fitaovana izay fa mampiasa zany ny fitaovana izay eo ampelantanany zany ka io botulinisme io zany dia tokony hoaingana dia haingana zany ny fitsaboana azy ary ilay antitoxine izany dia tokony hoe vovonjy ataontsika hoe anatin'ny 48 heures ny ampidirana an'io ao amin'ny olombelona iray zany vao afaka heritreritra resaka fahasitranana izany ny olona iray satria rehefa miparitaka mitaova ray manontolo dia izay zany no mamono. Ny zavatra reny nefa zany dia hoe nalefa tany Frantsa zany ny échantillon moa zany ny singa moa filazan'ny malagasy azy zany ka niteraka resabe moa zany io resaka singa io satria manontany zany ny olona inona ty singa, inona lay singa nalefa dia nalefa tany laboratoire tany Frantsa zany dia hoe tany zany milaza dray lay laboratoire nadefasana azy fa tsy manana ny hoe matériel zany ijerevany an'ilay hoe resaka botulisme zany fa hoe zavatra hafa zany no hita tao zany karazana empoisonnement alimentaire izany no hita tao. Dia iny koa zany moa niteraka resabe satria hoe tsy avoaka amin'ny publika zany tsy avoaka amin'ny havan'ny maty ny hoe inona marina ny zavatra hita tany zany fa nitenenina fotsiny zany hoe empoisonnement alimentaire. Maro dia maro zany ny tsiambaratelo izay mifonofono karazana fanontaniana, mifonofono karazana ohatrany hoe complot ve mifonofono zavatra maro zany tsiambaratelo maro zany ka mampisavoritaka ny fijerin'ny mponina izany satria samy miaro ny ainy ny amin'ny hoe inona zany ny fitandremana tokony ataon'ny population. Very fanambola velona ny malagasy amin'izao fotoana izao manoloana izany zavatra rehetrarehetra izany satria voalohany indrindra zany dia tsy misy olona ataontsika hoe toteny intsony zany ao Madagasikara ny andeha irassurer ny population satria rehefa natao ny compte dia efa tsy atokisany sony na ny filoham-pirenena, efa tsy atokisany sony na ny ministre sy ny membre de gouvernement, efa tsy atokisany sony na ny député. Mila mieritreritra ankehintsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany efa tsy atokisany sony ny dokotera. Misy antony zany zavatra rehetrarehetra izany ry malagasy.
satria amin'ny tany iray zany a na misy krizy toy inona zany a ao amin'ny tany iray a dia misy foana izany a ny olona na autorité morale io zany a na autorité judiciaire na autorité publique izay hoe enoiny population izany a ary mampitony azy satria efa maro loatra angambany ny zavatra izay niteraka an'ilay tsy fitokisan'ny vahoaka. Grave be nge io situation ao Madagasikara io amin'izao fotoana izao taratr'ilay hoe tsy misy intsony zany a ny fitokisan-tenan'ny malagasy amin'izay hoe maha-malagasy azy zay sy ny fitokisan-tena ao amin'ny firenena iray. Zay ange no antony ameriberenako foana ny amin'ny hoe mila mitady sy mikatsaka ny fahaleovantenany ny firenena iray vao afaka ijoro sy anana ny fitokisan-tenany. Raha ny tableau rehetrarehetra teo aloha zany dia hita hoe tsy toe-tsaina malagasy zany no mikotrika zavatra ohatran'izany satria misy farany hitan-tsaina goavana ao ambadik'ilay karazana tableau miseho zany, izany hoe ilay olona izany izay nanao an'ilay acte satria io moa zany na ataontsika hoe fanapoizinana empoisonnement zany na atao hoe intoxication alimentaire hoe tsy fitandremana dia crime daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka hita mihitsy zany ny personnalité-tsika hoe tena hoe mbola mangozozo satria ny zava-misy dia raha ohatra hiditra zany atao amin'ny filazana fa empoisonnement io zavatra io dia maro zany ny ohatrany hoe matahotra ny hoe ianjerany aminy zany ilay situation. Raha ohatra zany lazaina indray fa hoe intoxication alimentaire dia fa misy vondrobondron'olona koa zany mise sentira koa zany concerné amin'izay zavatra zay, mise sentira hoe responsable ka mety ho voaroiroy zany ao anatin'izay. Eo zany mifandrirotra eo zany ny roa tota satria raha araka ny intuition ako zany dia tanana matanjaka zany no mibadiky n'io zavatra rehetrarehetra io satria raha hoe tanana malemilemy nanao an'io efa vetivety nge io ny tratra fa tanana matanjaka io matoa hoe mbola vilivily hitanao mihitsy nge hoe mangorooro ny olona rehetra izany na ny ataontsika hoe zany hoe ny eo amin'ny manam-pahaizana na ny eo amin'ny autorité eo amin'ny resaka fahasalamana ohatra zany mafantatra angery zareo ao hoe inona marina io zavatra io, zavatra tsaboiny eo ve dia tsy ho fantany fa misy zany ny panika général ny tahotra n'io tanana matanjaka io izary io zany ka zany zavatra rehetrarehetra izany dia mety ho very anjavony eny fotsiny ny zavatra rehetrarehetra mety tsy ho fantatra mihitsy hoe iza no tena mibadiky n'io zavatra rehetra io sahala amin'ny afera rehetra misy telofito nisy tao Madagasikara tao ao zay dia mety afera mikatona dia samy mangina isika malagasy koa moa zany olona mora manadino ka hoe possible zany zavatra zany anjavina fotsiny fa miakina aminao malagasy amintsika malagasy amin'ireo niaram-boina satria mafy izany hoe mamoy zanaka zany amina
circonstance hoe violent zay no azoko ilazana anazy mafy be zany hoe zaza miala ny trano hanao fety no zavatra hafa no hitanao rehefa avy eo vaovao hafa izay hoe tena mafy de mafy ho an'ny ray aman-dreny niteraka dridradrindra moa zany a dia ireo hoe misy olona mananjanaka anankiroa samy maty tao amin'io fety io maro zany mistery ao mpadika io zavatra rehetrarehetra io satria eo koa zany ny hoe maninona ny tompopety no tsy mba miteny tsy mba mialatsiny ny tompopety maninona no tsy maty ny reniny koa maninona ny tsy empoisonné zany aby zany fanontaniana mipetraka izay hoe tokony ho adiadininy manam-pahefana zany zavatra rehetrarehetra izany ka ny ampikombona n'io tantara io izany dia ireo tompo-majoa izay mbola averiko eto ihany zany ny famerenana ny fampiononana an'ireo karazan'olona ireo izay mizaka ny tserany miaina amin'izao fotoana izao satria fatinjanaka izany tsy misy olona afaka ny hanala ny fery amin'izany fa fery entina mandramaty izany hoe fahafatesan'ny zanaka izany ka miankina ihany koa amin'ireo olona ireo ny hoe hotoizany ve hatramin'ny farany ny fahafantarana ny marina sa angina izy satria hanampy ihany koa ange ny firenena raha ohatra ka hoe hatramin'ny farany zareo zany ny vondrona daholo ireo victime rehetra ny maty zanaka na ny hoe maty zanaka tamin'ny fomba feno abibiana tamin'ireny hoe resaka tombokatsy sy ny tariny reny raha mivondrona daholo ange ny hoe tsy manaiky mihitsy zany hatramin'ny farany raha tsy fantatra ny tena marina satria manampy ihany koa ny firenena ianao amin'izay fotoana izay ny amin'ny hoe tsy hitohizany ny zavatra ohatran'ny reny itsony izany ka torohevitra ny ahy zany ny amin'ny hoe mifoaza ry malagasy satria na ataontsika hoe zany hoe na ilay olona mikometra n'ilay acte ange dia olona ataontsika hoe anatin'ny tsindry daholy satria tsy toetsaina malagasy mihitsy ny zavatra ohatran'izany fa tsy maintsy misy ny tanana matanjaka ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany sandan'ny zavatra rehetra izay nomena sandan'ny resaka hoe fanomezana tombotsoa olona vitsivitsy ao amin'ny sosiete zany zavatra zany dia zay zavatra sainy atao dia atao daholo fampieritreretana antsika mianakavy zany zavatra izany ka raha tsitsika malagasy tsy vaky volo mihitsy na ny ao amin'ny fitondrana na ny ao amin'ny fanoherana na ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mijery an'io zavatra io fa tsindry matanjaka io ary tsindry avy any velany ampikirotana ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao hanamora ny fisokirana ny harena misy ao amin'izao ka rehefa tsy hifoha zany isika malagasy fa mbola hitasapotsiny zany amin'izao zavatra zao dia hitohy vakana io ary iseho amin'ny endrika maro samihafa izany izay hoe resaka fanakorontanana ny saim-bahoaka izay mieritrereta ary malagasy satria tsy normal ange reny hoe chef de service amin'ny départementany santé publique izay tena hoe izy no la clé andrasana amin'ny fanomezana information amin'ny épidémie misy eo satria raha épidémiologiste zany ianao dia mijery zany ny santé publique ny santé ny population eo
ary ny épidémie misy eo zany tokony ho maîtrisenao ary tokony ho fantatrao ny zavatra misy ary manao ny resaka prévention ianao satria ny santé publique age médecine préventive izany hoe zay ka misy eo zany de tokony ho raisinao an-tanana anaovanao étude ny ka misy eo mba hitandrovana zany ny manaraka mba tsy hiverimberenany intsony ka dia je suis vraiment désolé zany ho anao dokotera Vololonirina izay hoe collègue ianao zany sy de fombako moa zany ny manebaka collègue eto amin'ny YouTube fa tindray mitoraka ty aloha sy afaka ny hiaro anao aho satria tena zavatra mamoehatra ary tena mamenatra au point de vue scène internationale izany iny fiesika nataonao iny satria tena hoe fialana bala tanteraka mihitsy amin'ny domaine izay misy anao izany hoe tout le monde zany s'occupe ary samy manavitra ny ainy izay ke zany ny tableau misy zany amin'izao fotoana izao hoe samy mifikitra amin'ny plasiny daholo na ny mpitondra fanjakana izany na ny ministra, ny député, ny filohan'ny république samy manao zay amikirany eo amin'ny fitondrana satria iny no fihinanany manginy fotsiny zany ny dokotera sy ny fonctionnaire sy ny eo amin'ny fiarahamonina samy mamikitra daholo zay azo ny fikirina tsy misy intsony zany ilay hoe resaka toetsaina mahamalagasy amin'ny hoe resaka fihavanana sy ny hoe filaminan'ny fiarahamonina sy ny filaminatsain'ny vahoaka malagasy ka raha ny fombafomba n'ilay dokotera aloha zany dia hita izy hoe tao anatin'ny tahotra tanteraka izy zany tsy hitany zany ny fomba iarovany tena dia ny panika tanteraka izy zany nanoloana an'ilay fanontanian'ny mpanao gazety international kanefa isany ihany koa zany hoe toetra izay hoe tokony hokoloitsika dokotera mampitsabo atsika zany dia ny fananana ny sang froid sy ny hoe responsabilité zany manoloana ny ain'ny vahoaka satria aty moa zao ny azy goavana be zany ny azy ny resaka hoe etika io zany tena hoe zavatra sitrika ao anatin'ny lohan'ny dokotera satria na tiatsika na tsy tiatsika dia 80 isan-jaton'ny hoe isan'ny mahasitrana ny marary iray dia ny compassion anao aminy ny considération anao zany ny hoe zavatra mahazo azy eo satria raha ny zavatra eno rehetra moa zany ny fitarainana rehetra izany dia tsy misy izay resaka compassion izay zany eo amintsika dokotera ao Madagasikara kanefa iny zava-dehibe de zava-dehibe zany irassurenao ny marary satria en état de panique koa ny marary tsisy hafan'le hoe olona izay noyé zany mitady famonjena mafy de mafy zany zany mafy de mafy ny herijika am'le hoe te hiaina zany mivoaka daholy ny na rehetrarehetra ny sentiment rehetrarehetra zay hoe besoin de sécurité izay isika dokotera zany mila mahay mipetraka amin'ny plasin'ilay olona izay mila an'izay hoe rendrika izy zany noyé izy zany mazava ho azy fa tsy maintsy misarangotra izy amin'izay zavatra hitany ka ianao dokotera izany no tokony hanana ny hoe inona ny attitude izay tokony ho raisinao zany hiampezena hirassurena ny olona izany izay hoe mila vonjy zany aminao satria ny force du désespoir zany amin'ny olombelona force matanjaka be ka
mipanika ilay olona ilay renim-pianakaviana zao izy ny tantara tao anatin'ny ranomaso ny zavatra rehetra ny ainany nitondra ny zanany anankiroa efa eo am-pialana aina tany amin'ny urgence dia nefa tafitoina zany izy tamin'ile hoe fomba nadraisan'ilay dokotera azy zany ohatrany hoe manamaivana zany ny sentiment an'ilay renim-pianakaviana izay mitondra an'ilay zaza. Tsy hoe lao zany ny amin'izay hoe attitude de compassion tokony ho raisitsika zay 20% ny teknika sy ny fahaizana mampahalalana 80% ny attitude anao amin'ny marary manampy azy amin'ny fahasitranana. Rehefa miteny hoe 20% teknika zay koa tsy midika hoe minimizena zany ny teknika sy ny fahaizana, tsy atompoko, tsy tompoko. Fa raha ohatra hoe ny teknika sy ny fahaizana fotsiny zany no aretiretinao kanefa ianao tsy mba misy mihitsy zany ny compassion amin'ilay olona dia manampy betsaka amin'ny fahafatesana sy ny akiviana eo amin'ny zany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy apetrako amin'ny dokotera fotsiny ny fahadisoana amin'izay zavatra rehetrarehetra izay fa misy koa ny manque d'information zany amin'ny resaka hoe fanabeazana izany misy ihany koa ny fisala amin'ny olombelona rehetrarehetra ihany koa ny dokotera mahalala reraka misy nge ny depression eo amin'ny dokotera ka raha ohatra karama kelikely zany nomenao azy nefa le asa-drasana aminy zany goavana de goavana mandreraka be nge ny asana dokotera zany ny resaka garda ny resaka mba tokony ho jerevana io satria tsy adala akory ny aty amin'ny tany mandroso ny hoe manome vola be zany an'ilay dokotera ho santan'izay hoe mba energie zany izay laniny amin'izay hoe resaka fitsaboana izay satria mandreraka be nge zany hoe sady miaina ny émotion an'ilay marary ianao zany no tsy maintsy mikaroka hoe ahoana an'izay zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'ny urgence tanteraka rehefa misy ny cas d'urgence misy koa zany ny émotion avy amin'ilay dokotera sy ny energie zay laniny zay ataoko hoe tsy mifandanja amin'ny vola izay omena azy ka isika dokotera izany ny ho lavitry ny dokotera izany ny tokony mba miady an'izay zavatra zay. Marina aloha fa ny zava-misy ao Madagasikara dia ny hoe pepoina ny manam-pahaizana satria ao anatin'ny sekteran'ny elita manam-pahaizana ny dokotera ka tena ohatrany hoe atao fanahiniana zany ny hanapepo an'ireo olona ireo mba tsy ho afaka hiteny izy zany amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena sy ny hoe ny zavatra izay mibatakiny nefa isa moa zany no andray ny conséquencen'izay zavatra rehetrarehetra izay ny malagasy ihany no andray ny conséquencen'izay hoe tsy fijerevana manokana izay ny ho lavitry ny mpitsabo izany ka itsika ihany no mandrora matsilany rehefa zany tsy jerevana manokana zany ny momban'izay satria ny fahatezeram-bahoaka dia any amin'ilay dokotera kanefa iza moa ilay dokotera no manasitrany dokotera no mitsabo ny ain'ny vahoaka kanefa hoe resaka tsy fifampitokisana no hipetraka resaka fifankahalana no hipetraka resaka romoromo zany zavatra rehetrarehetra izany zany mila anaovana fikarohana manokana momban'izany ny sekteur rehetrarehetra dia mba tokony mahaleo tena na ny sekteur ny fitsarana na ny sekteur ny resaka fampianarana na ny sekteur ny agriculture ny resaka amin'ny ankolafiny rehetrarehetra zany dia mba tokony hoe mahaleo tena afaka mandray ny décision zany fa tsy tokony hidirana resaka décision politique na ohatran'izany zany
iverenako zany a ny resaka tao Ambohimalaza. Goavana de goavana io afera io, ary tena atidoha mikodrika goavana be io, satria mitovitovy ilay symptôme ny botulinisme sy ny symptôme ny fanapoizinana ara-tsakafo, empoisonnement zany. Misy koa moa zany ny feo mivoaka any, ny tenako moa zany tsy de tia hoe milaza zavatra tsy ananako proof fa hoe zay ndray zany ny feo eno any hoe resaka intoxication amin'ny méthane. Ka zany moa zany hoe feo mandeha zany, tsy ananako proof mazava ny momban'izay, fa raha ohatra moa hoe ny intoxication amin'ny méthane dia misy itovitovizany zany amin'ny intoxication amin'ny botulinisme. Ka io zany dia misy ihany koa ny vomissement, misy ihany koa ny étourdissement, ny vertige, ny fa anatin'ny coma ndray zany aloha ny méthane, ary masamasana kokoa, ary aingana kokoa zany ny hoe tena faravaravahan'ny taova zany, fa ny hoe ny différenceny zany dia ny hoe tsy mahita mihitsy zany ny olona intoxiqué amin'ny méthane. Méthane moa zany dia reny fampiasa amin'ny essuie-glace reny, tena tsy mahita mihitsy, dia misy mauvaise haleine. Zay zany no tena hoe différenceny amin'ny intoxication ny Clostridium botulinum izany. Izay no différence. Kanefa raha ohatra zany jereva nalay symptôme teo dia manakaikikaiky zany ny ataontsika hoe intoxication, hoe fanapoizinana mihitsy zany amina poison zany. Ka mampieritreritra zany satria misy karazana farany hitan-tsaina be ambadiky zay zavatra zay ny hoe ilay olona nanao an'ilay fanapoizinana zany misy farany hitan-tsaina be ambadiky zay ny hoe ampieritreritra hoe zay zany lasa fotsiny hoe verivery anjavony fotsiny zany, botulinisme ve sa fanapoizinana, dia eo zany ny olona zany mivezivezy eo zany, inona marina le izy dia lany andro eo zany ny olona, dia mifampiampanka, dia niseho hatramin'ny papasosy, hatramin'ny fiainan'ilay olona zany satria rehefa tsy misy mazava zany ilay zavatra nisy dia manao karazana investigation koa zany ny population, nefa dia vao maika manasarotra zavatra betsaka zany ny hoe onono voadrasa daholy ny hoe resaka hoe fifandrafahefesana io zavatra io, olona dia monjy ny papasosy ny any an-dafy. C'est grave, c'est grave, satria izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia manjary mampisavorovoro ny fiarahamonina zany, ary tsy sahy intsony zany, betsaka zany ny olona mpanao hani-masaka no fahidy, nefa iny no mba fitadiavam-bolana, betsaka zany ny hoe favoazana naterak'izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia nalaza moa ny donaty zany tao anatin'ny reny anina reny dia mitaraina ny mpivarotra donaty fa tsy nahavarotra intsony ny mpanao hani-masaka. Inona moa zany no azontsika tsoahana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe ny fifoazantsika malagasy, ny fijerena mazava koa zany eo amin'ny resaka hoe fitsinjovana ny fahasalamana amin'ny resaka sakafo, ny sakafo ara-pahasalamana, ny fandiovana azy tokony efa mba ho mailo amin'izay zany ny malagasy amin'ny resaka hoe fijerevany manokana zany ny zavatra ampidiriny ao am-bava, satria tokony hoe rehefa misy zany ny zavatra miseho dia misy ihany koa zany ny hoe tokony évolution misy zany amin'ny zavatra misy, satria iny moa zany no hitan'ny baribary zany iny tantara iny, fa ny tantara ny ambadimbadika rehetra any nge zany tsy fantatra intsony.
Ny any amin'ny faritra moa zany dia efa tsisy resaka fa ny eo Ambohimalaza ihany no malaza arak'izay anaran'izay. Ka mila étude spéciale mihitsy zany eo amin'ny épidémiologiste zany iny ka iny mba hiarovana ny aim-pirenena, ny ain'ny vahoaka, satria vahoaka izay hamokatra eo amin'ny tany-drazana no hanana karazana faiblesse amin'ny tsy fahampian-tsakafo, karazana stress amin'ny vidim-piainana midankana, ny tsy fahafahana mitsabo-tena any hôpitaly, ny tsy fahafahana mampiana-janaka, ny fiainana nefa mandeha ny teknôlôjia miditra tsisy farany. Mitodika foana aho zany eo amin'ny manam-pahaizana sy ny vatona sonotry ny tany, satria efa asan'ny aty amin'ny Occident daholo io ary ady ara-panahy io zavatra io. Mila fantatritsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, satria ny tendance ny politika zany amin'izao fotoana izao dia ny ao Madagasikara ny politika machiavélika izay no tendance amin'izao politika ny Machiavel, izany hoe il faut battre les ennemis, il faut battre les adversaires. Tsy misy anina mihitsy io zavatra io zany dia iza moa ilay atao hoe adversaire zany amin'izao fotoana izao dia lasa nanjary nivadika ny vahoaka indray ange zany lasa adversaire amin'izao fotoana izao lasa izay mba miteny ny zavatra tsy mety, nefa ilay olona miteny ny zavatra tsy mety nge mba hoe hanatsarana ny zava-misy, kanefa moa hoe efa voafehy koa, efa voagadra koa na ny mpitondra firenena, ka ny anafana n'izay gadra ny tsirairay izay ange no hoe tokony hitodian'ny malagasy tsy vaky volo izany. Fa hoaiza moa ianao, tsy maintsy ho any amin'ny vahoaka foana ianao, mandalo any ny toerana ampatsiahiviko atsika fotsiny izay zavatra izay mandalo io, ka mbola tsy afaka tsika, mbola tsy afaka tsika, satria hoe président de la république ave anao dia hoe zay foana ny hoe andositra aty ivelany, nefa iny foana ianao efa tsy amin'ny plasy, efa tsy namana intsony, efa tsy namana aty amin'ny Occident intsony ianao, efa resaka anina fotsiny diplomatie sy fiatsaram-belatsiny sisa ifandraisana, dia mba mikitikitika azy kely eo mba hiverina. Isika malagasy ihany no mila midesidy an'io zavatra io, isika malagasy ihany no mila mahita hoe iza ilay fahavalo iombonana, voalohany indrindra ny fahatrana, faharoa manarakaraka an'izay asa mba manantena hoe ny olona aty amin'ny Occident no hiarahanao misikombakomba hamono ny vahoakanao. Tsy mipasy zany tompoko, tsy mipasy zany, fa na hoelana ho aigana dia tsy maintsy hidarabika ianao izay manana n'izay eritreritra izay fampieritreretana ny ahy zany, fampieritreretana satria tsy adala ange ny olona hoe ny firenena nanao révolution izy zany mba hananany an'ilay hoe fahaleovan-tena, mba hiadanina ny taranaka fara-madiby sy hanana n'izay ahiahy izay tsony ny amin'ny hoe na ny taninao ara dia mbola olona no mibaiko ny zavatra rehetrarehetra ao, olona no mibaiko ny filoha. Misy fiatraikany aty amin'ny vahoaka entina zany zavatra zany hoe tsy manana personnalité intsony ny vahoaka ao na ny hiaro anao izay hoe mpitondra fanjakana sy ny président de la république. Izay no politika ny aty amin'ny tany matanjaka tompoko, izay hoe tsy leo monina aminao ny vahoakanao nefa izy tsy afaka hiateranao,
cercle vicieux zany ny zava-misy eo a. Olona tsy manana personnalité, olona mangozozo. Izany angeny ohatra hoe akany Japon zao ohatra, izay angeny hoe ametrahany an'io amperora io eo a, mba hananany fitokisantena hoe io zany nenay. Mila mieritreritra zavatra ohatran'izany ankehtsika e. Io nenay a, io ny fantatray a, io no henonay, satria nanao ny preuve izy a, tiany fampandrosoan'ny fireneny ary ny fampandrosoan'ny vahoaka ao aminy. Ka tsy hipetraka izay tompoko lahy sy tompoko vavy raha tsy misy ny fankatoavan'ny vahoaka anao izay mipetraka eo. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio. Manao abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.